Atsika androany resaka mahakasika ny téléphérique na ataontsika hoe ny lalana RN na route nationaly maneran'ny nosy. Tena mampalahelo zava-misy satria simba daholo ny lalana manerana ny nosy, na io RN zany route nationale, na io koa route régionale rehetrarehetra na route entre district na entre commune, dia lalana ratsy. Hitantsika amin'izao koa amin'izao fotoana zao fa ratsy ny toetrandro. Rehefa ratsy manko ny toetrandro dia miharatsy ihany koa ny lalana. Ny nahamaika ny fitondrana tariny Andra Joel ty amin'izao fotoana zao manko ity téléphérique ity. Izay téléphérique izay niainga tamin'ny trosa hobaben'ny malagasy tsy vaky volo, izay taranaka mamparatsika ho hibaby-trosa amin'ny resaka téléphérique ity. Nefa ataontsika hoe hahavoavaha ve olana ve amin'ny resaka famoivoizana eto Antananarivo ve ity zavatra ity, na dia ataontsika hoe mahavoavaha azampahany, nefa kosa ny manodidina tenentsika teo zay na tsy RN10 na RN7, RN13, RN4, RN44, RN2, RN13, RN44, RN6, RN8, RN11, RN12, RN rehetrarehetra manerana amin'ny nosy dia simba fotaka tany mena. Nefa renivohitra Madagasikara hono asina ity téléphérique ity. Ny mampalahelo dia ohatrany hoe Antananarivo rery ny Madagasikara, ohatrany tsy heno, tsy hita, tsisy fomba asa atao manerana ny nosy, na io amin'ny district, na io amin'ny commune, na io amin'ny fokotany any, fa fanalavitra ny toerany samy commune. Jerentsika manko ireo vidéo reto izay manamarina fa hoe tena ratsy ny lalana, surtout rehefa avy ny orana. Jereny fandrakana fotsiny, ataontsika hoe manao ary zareo, fa jerentsika ny vola mioapapana tenentsika teo zay, izay nilanina tamin'ity téléphérique ity. Nefa ho mahakaiza moa ty vola ty, nefa entreprise frantsay no tomponantoka amin'ity zavatra ity, zany hoe zareo ihany zany no manao bénéfice n'le izy, zareo ihany zany mahazo tombon'le izy, satria orinasa frantsay no mikirakira ity téléphérique ity. Maro manko fanehoan-kevitry ny mpanao politika, fa hakatsika mpanao politika anankiray député Razafintrantsova Brinel ary nanamafy fa hoe tsy mahay ty fitondrana ty, zay nahatonga anazy niala ary nanohitra. Izy zany raha tena marina nanohitra ny tsy fahaiza mitantana ity fitondrana tariny filoham-pirenena Andra Joel, raha volatry saina nanamboarana ity téléphérique ity, nanamboarana ataontsika hoe tany amina anami député anay Kongo, district Kongo, tsy district Kongo ihany nefa no ratsy lalana, tsisy lalana ombana, fa manerana ny nosy, manerana ny Madagasikara dia ratsy ny lalana, tany mena, tany fotaka, lavaka, na eo atapo-tanàna renivohitra aza, ataontsika hoe Mazenga, Tamatavy, Diego, ataontsika hoe ihany koa Toliara, efa miezaka manamboatra zareo. Nefa raha ohatra entre ataontsika hoe mandeha amin'ny renivohim-paritany, mandeha amin'ny district na mandeha amin'ny commune, na dia goudron tapany goudron na pave anankiray aza tsisy, nefa ianao manitrikitrika milingilinga ambony any amin'ny téléphérique. Ny mahamenatra nefa ny ambany tanàna, ny ambany tanàna rehetrarehetra route nationale tenentsika RN rehetrarehetra zany dia tsy mandeha alohan'ny ratsy tanteraka ny lalana, lasa fisehosehoana, na ataontsika hoe fendrikendrena fisehosehoana no ataon'ny fitondrana Andra Joel ty, fa tsy fijerena ifotony amin'izay marary ny vahoaka, mitaraina ny mpamily, mitaraina ny ataontsika hoe ny mpandeha. Zay indrindra no anaovantsika vidéo anankiray izao ty, izay titre anazy hoe téléphérique VS lalana ratsy na tany mena na tany fotaka izay misy eto amin'ny tany tsy firenena. Lasa fisehosehoana nefa atsika mibaby-drosa no tsy fahaiza mitantana ity zavatra ity. Maro no ataontsika hoe fialana ny famoivoizana zany, fa tsy ity téléphérique ity no fisehoana afarana tampony ity zavatra ity, ary fibabena trosa ho an'ny bohoaka zafa mandrafitsika ny baby-drosa amin'ity.
raha tena ivohinany tantara koa ity misy vidéo nasehony ataony député Jean Brunel fa hoe raha io vola naposaka ataontsika hoe tany amin'ity téléphérique ity efa nahavita lalana rehetra manerana ny nosy ary tsara kalitao ny lalana ary ny hangeaza ny abeaza zany izay koa ny problématika amin'ny lalana atsika lalana kely lalana ratsy mbola tsisy io lalana ombana mitaraina ny vahoaka rehetrarehetra kao ty misy vidéo natolotry naseho ny Jean Brunel fa tena mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena no tsy fitsinjovana any fotony zany fa fisehosehoana amin'ny mba hoe ito zany anao nefa zavatra trosaina ny zavatra atao tsy mipaka amin'ilay fotony fa fisehosehoana reny vohitra Antananarivo rery ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ka mampalahelo ny zava-misy any amin'ny faritany na any amin'ny faritra na any amin'ny commune district na amin'ny fokotany mihalavitra ny toerana ary tsy vitany lalana koa ity misy vidéo nataony tsara ny fanehoan-kevitra nataon'ny Jean Brunel ity tena tsara raha ohatra vahoaka amin'ny saina manana fandiniana tokony hiaiky na manaiky izavatra teneniny Jean Brunel ity fa tena tokony hipaka amin'ny vahoaka na hipaka amin'ireo mpitondra na iza fa zavatra teneny dia marina tanteraky tsisy maharatsy ary tsisy ataontsika hoe tsy mahamarina zavatra teneny fa anatra ho an'ny mpitondra rehetrarehetra fa inona no atao fa vitany téléphérique fa nefa atsika ny lalana mbola tany mena ratsy lalana ary misy aza matory 2 jours 3 jours amin'ny lalana nefa tsy 100 km na 200 km alaina 2 jours 3 jours aiza moa izany nefa zao efa 2024 koa ity misy vidéo tapatapan'izay nataony Jean Brunel zay koa mazoto mijery tsika tompoko lahy izy tompoko vavy azadino miabone chaîne YouTube tsika miabone mi like na manao j'aime chaîne tsika misaotra atsika rehetrarehetra manaraka trany ny vidéo vaovao malagasy tsy fampaharezana fa hoe tsy maintsy ataony téléphérique ino ka izany téléphérique zany ino zany resaka téléphérique zany téléphérique dia izao izy io dia fitaovam-pitaterana any amin'ny tany mandroso ary ny toerana be avoana ohatran'izao fametrahana ny atao hoe téléphérique zany hoe misy koa raha vata be zay izy io dia mandeha amina tady na mandeha amina câble ohatran'ny ery chef district ery io zao dia misy tady lahatany dia mitraka mifatratra ty amin'ny tsena finaritra ty dia miditra agnatin'ny vata be iny ao zany le olo dia manaraka an'iny dia mitotona ty amin'ny tsena finaritra dia magnano ramboariny ao dia vita koa ny ramboariny miditra agnatin'ny vata be koa dia miakatra eny amin'ny district eny ohatran'izay le téléphérique fitaterana mandeha amina tady na transport par câble ozy ny vazaha ka izy io dia programme filohan'ny république dia ny volana namboarana anazy io volany trosaina tamin'ny frantsay 152 millions d'euros zany vola 152 millions d'euros zany dia vola be mihintsy zany raha avadika vola gasy satria ny euro raika fotsiny dia fa 10,000 vola gasy latsaka kely fotsiny euro égal na 25 000 francs ou 5 000 ariary latsaka kely karaha zay 152 millions d'euros zay no avadika ariary na avadika vola gasy miliara marobe ary io vola io dia vola trosaina fa tsy hoe don na volana mena na hoe RPI ressource propre interne na hoe vola miditra amin'ny alalan'ny hitra ato anatin'ny firenena fa vola trosaina tamin'ny frantsay zay no atao hoe coopération bilatérale na convention bilatérale na contrat bilatéral firenena anankiroa no mifanaraka hoe ity vola ty amena ianareo ho trosainareo rehefa azo io vola io dia nanapa-kevitra ny mpitondra namana
fa hoe hanamboarana teleferika ao Antananarivo. Izy le nazavaiko teo iny ny teleferika dia fitaovam-pitaterana avy amin'ny toerana avy mandeha amin'ny toerana iva, avy amin'ny toerana iva mandeha amin'ny toerana avy amin'ny alalana tady. Dia zao ny raha nizakaiko, iaho tsy mandany fanamboarana teleferika fa mila ara-pahamehana aminahy dia tokony amboarina alohan'ny lalana ratsy rehetra ato anatin'ny Madagasikara, ampifandraisina ny distrika rehetra, fa rehefa mifandray ny distrika rehetra zay vao magnano teleferika. Vinitra be tamina aby ny akama tao anatin'ny fitondrana, fa hoe iaho hoe manolotra fitondrana, iaho hoe manolotra na hoe magnano volo manorandrona zany anatin'le fitondrana. Dia ozy aho tena diso tokoa ve zara ny tenen'izany. Nanomboka tamin'ny 2009 any nagnano politika, nanomboka tamin'ny 2002 aho no nivezivezy taty Ikongo. Io lalana miainatsika, io lalana hitako miainako, nanomboka tamin'izay 2002 nivezivezeko ty zay mandraky ty ny Androany. Tsisy fanamboarana, tsisy fikitiana, dia volatro saina ve iaho anareo samy andoha am'izay aby dia apetraka amina toerana raika le raha, nefa maro ny distrika eto Madagasikara tsy mbola misy lalana mandraky ty ny Androany. 5-7 taona tafaran'ny 47 tolony, 12 taona tafaran'ny fahaleovantegna, mbola tsisy lalana mandraky ty ny Androany. Dia volatro saina ve dia any maika any ve lara-pahamehana ny sakan'izay dia vinitra. Eto amin'ity Madagasikara ty mbola maro ny distrika tsy mifandray, maro ny distrika tsy misy lalana. Ao zany hoe Vondrozo, Befotaka, Mitombo du Sud, Iakora, Ikongo, Nosy-Varoka, Antanamboa Manampotsy, Marolambo, any Tsaratanàna any, Kandreo, eto Nosy Beanala, any Besalampy, any Maintirano, any Marontsedra, Manamara, iny Vavatenina Ray Manontolo iny, tsisy lalana. Dia raha miteny avy eo hoe ireto aloha ny amboarina aloha, zay tsika vao manamboatra teleferika eto Antananarivo, dia zay ny vinirandreo aminahy. Ndreo aminareo io mbola marobe aminareo io tsy mahafantatra ny atao hoe goudron, tsy mbola nahita maso ny atao hoe goudron, tsy mahafantatra akory ny atao hoe ampoule, tsy fantatra ny akory ny atao hoe interrupteur. Izy efa zandina ry mbola zandinina, izy efa mazava ry mbola azavaina. Dia raha miteny an'izany dia hoe mpanohitra, raha miteny an'izany dia hoe olon-dratsy, raha miteny an'izany dia manakotana fanjakana. Tsy anao raiky Madagasikara,